Fatatsika tsara fa ny nanana idirana mpianatra zandary dia zava-dehibe tokoa eto amin'ny firenena satria tsy ampy no mpitandron'ny filaminana any amin'ny faritra samihafa. Ary ireo mpianatra zandary ireo no lasa alefatsika matetika any amin'ireny hoe CSAO sy brigady samihafa izay eraky ny faritra rehetra eto a Madagasikara. Fatatsika ihany koa fa ny fifananana elevy zandary, mpianatra zandary dia nisy fotoana nampisy fiahiana teo amin'ny fiarahamonina ary nisy tokoa aza ny voasazy no ny osoka samihafa natao tamin'izany fifananana zany. Izao kosa ny fitondram-panjakana dia mitondra ny fanatsarana izany fifananana zany izay takina andriamatoa Prime Ministre lehibe gouvernemanta aminay ministra tompona andraikitra, ministra fiarovam-pirenena sy andriamatoa sekretera-panjakana ny adjoint gendarmerie eo anivony ministera ny fiarovam-pirenena mba ampisy mangarahara, ampisy ny tsaratsara kokoa satria zany zandary zany dia olona manana ny maizy azy any amin'ny faritra rehetra izay asany satria izy ireo no miantoka ny fiain'ny filaminam-bahoaka voalohany any amin'ny toerana samihafa. Zay ny voalohany indrindra zay. Faharoa, izy ireo koa dia tokony hanana ny fahaiza-manao fanandrisan'izany eo fanaovana procès verbal zany na amin'ny fanaovana fanadihadina na ho enquête na koa eo amin'ny fiarahana amin'ireo vahoaka malagasy miparitaka eraky ny faritra rehetra. Noho izany tsika dia mila mpianatra zandary vita fanadinana ara-dalàna aloha voalohany indrindra, olona voafidy ara-dalàna ary ianareo tsara rehetrarehetra izay tonga eto no tompona andraikitra voalohany amin'izany kalitao ny mpianatra zandary sa manaraka zany. Sanatria ratsy ny fomba ijerevantsika ny asan'izy ireo dia mazava ho azy fa anana mpianatra zandary tsy manjary tsika. Tsy gaga atsika raha ohatra ka misy ny zavatra mety mampiayana, mampatahotra na mampieritreritra eny amin'ny fiarahamonina. Fa raha tsara kosa ny fomba fitsarantsika no kopy ny mpianatra zandary mifaninana ho mpianatra zandary eo dia mazava ho azy fa anana kalitao tsara tsika dia anana zandary izay mifanaraka amin'ny rasan'ny vahoaka malagasy. Ny fampianarana dia toy ny usine. Rehefa voasary maloto na voasary loko no hoentina ahotina anaovana jus na tsarasara amin'inona raha ny milina ao amin'ny toerana fandinana zany dia mazava ho azy fa ranom-boankazo maloto na mangidy na tsy azo sotroina no ary amin'ny farany ery. Ka noho izany ny fampianarana dia ataony izay kazaik'izay raha mampiditra antsika voasary voafantina ara-dalàna manana ny tadiavina rehetra, mameno ny fepetra rehetrarehetra dia mazava ho azy fa rehefa mivoaka avy amin'ny sekoly gendarmerie izy ireo dia zandary manana ny maizy azy no mivoaka avy eo. Zay no andraikitra sy adidy lehibe mipetraka aminareo mpitsara indrindrandrindra satria ianareo no fototra voalohany mampisy ny kalitao amin'ny fampidirana ireo mpianatra ho zandary.